Tiavani Jehovah Jamanitra, Tiavani Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana. Fitiavany antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafiatoka iana, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana. Azuantuka tukuni fanekeni, fauvelu zay mankatony teny, mandeana mataora ny tompo, ifanahy mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana, ari tiavany Jehovah Jamanitra, tiavany Jehovah Jamanitra, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana, Katanjemu Majakariva, saya sainyu tanjemana. Saya sainyu tanjemana. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ry havana amin'izao tolakandro ny 7 amin'ny volana Jolay izao, toroteny 10 dia arak'izay hitantsika ao amin'ny jaona 7:10 ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraka 10. Jaona 7:10 ka ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faraka 10. Dia tsika iara hitsangana iaino sy hamaky izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Rehefa nolazain'i Jesosy izany teny izany, dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka nanao hoe: raio, tonga ny fotoana, mankalazany zanakao mba hankalazany zanaka anao, araka ny nanomezana ho azy fahefana amin'ny nofo rehetra, mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao ny fiainana mandrakizay,
dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Izaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy ataoko, ary ankehitriny raio mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao no naniraka ahy. Izaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary izaho mankany aminao, Ray Masinao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Ray Masinao manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Re havana malala ao amin'ny Tompo aminareo mandrakariva ny fahasoavana mampiadana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ety am-piandohana ry havana dia faly miarabantsika rehetra, zanaky ny fifoazana noho ny famorampon'Andriamanitra, dia anahatratra izao jobily fa 80 taona ny toby lehibe an-karamalaza zao. Eny fa na dia teo aza ny toe-javatra niarahana nalala. Dia zao ny tenin'Andriamanitra. Raha Andriamanitra no miasa, iza no atohitra, iza no asakana izany. Miara-paly isika mankalaza sy manome voninahitra n'Andriamanitra amin'izao jobily fa 80 taona izao, ka dia miaraba ny toby lehibe an-karamalaza, miaraba antsika rehetra no izany fahasoavan'Andriamanitra izany, no ny fitantanany antsika. Ary misaotra ny braofoibe ny toby lehibe an-karamalaza izay tarian'ny tonia, ny toby lehibe izay nanome anjara koa zona manambara ny afatry ny Tompo amin'ity fotoana ity. Andriamanitra ny fiadanana aneo aminareo, atanterahanareo ny adidy sy ny andraikitra izay napetrany aminareo. Ny filazantsara araky ny jauna dia ny toko 710 izay mitondra ny lohateny hoe ny vavaka nataon Jesosy ho an'ny mpianatra. Vavaka nataon Jesosy tamin'ny fotoana izay niarahany sakafo tamin'ny mpianatra hariva mialohan'ny fankalazana ny andro firavoravoan'ny Paska. Ary vavaka mialohan'ny hirosoan Jesosy amin'ny asa izay nanarahana azy ho amin'izao tontolo izao, dia ny amin'izay hisamborana azy, ny amin'ny hafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty, izay ataon'ny mpandinika hoe vavaky ny mpisorona be, vavaky ny mpisorona be, vavaka izay iankina ny asan'ny mpianatra sy ny hoavin'ny rehetra, ary ny asan'ny fiangonana ankehitriny sy ny hoavin'ny fiangonana mandra-piveriny Jesosy eny amin'ny raony lanitra. Izany vavaka ataon'ny mpisorona be izany, izay tsy iza fa Jesosy izany. Amin'ny ankapobeny dia azo zaraina telo ity vavaka ity. Ny tapany voalohany moa dia vavaka nataon Jesosy ho an'ny tenany, vavaka ho an'ny tenany. Amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy zany izay ao anatin'ny anjarantsika raha teo. Ny tapany faharoa dia vavaka nataony ho an'ny mpianatra, ary ny tapany fahatelo farany dia vavaka nataony
ho an'ny mpino rehetra. Mandraka ankehitriny zany dia natao ho antsika ihany koa izany vavaka izany. Ny vavaka nataon Jesosy ho an'ny tenina sy ho an'ny mpianatra no perikopa anjarantsika. Raha mandinika isika ny tontolo manodidina izao vavaka izao, dia manambara ary mahita fa efa atombotra ny fotoana izay hisamborana sy hitsarana an Jesosy ary ny hahafatesany. Izay lalana tsy maintsy izorana. Lalana tsy maintsy izorana. Izany hoe hiatrika zavatsarotra Jesosy amin'izany. Na dia zavatsarotra azy, ary fantatry Jesosy mialoha ny zavatra tsy maintsy hiatra aminy, dia tsy nihemotra izy. Satria izany ora izany, na izany fotoana izany, hoy ny filazantsara ny soratan'i Jaona, nambaran Jesosy no lalana tsy maintsy hizorany mba ho famonjena izao tontolo izao, mba ho famonjena antsika izany. Andeha ho jerentsika ry havana ny votoatin'ny vavaka. Ny fantaniana mipetraka eto dia ny hoe inona no antony nanaovan'i Jesosy ity vavaka ity? Inona no antony nangatahany ny hankalazana azy? Ary inona no zavatra kenreny indrindra ho an'ny mpianatra izay irahiny hanao ny asany ao arian'ny fitsanganany na ao arian'ny fiakarany any an-danitra zany. Vavaka nataon Jesosy ho an'ny tenany. Inona no antony? Inona no antony nanaovany izany? Misy antony vitsivitsy ireto ry havana. Voalohany, ho antony nanaovan'i Jesosy vavaka ho an'ny tenany. Eto Jesosy moa dia nampiasa ny koho. Tamin'ny fampianarana teo moa dia hoe vavaka betsaka ataontsika dia hoe ny koho sy ny nay, fa eto Jesosy dia nampiasa ny koho. Kanefa dia ho valitsika hoe nahoana izy no nivavaka ho an'ny tenany eto. Ny antony hivavahan'i Jesosy ho an'ny tenany eto dia zao, satria hiatrika zavatsarotra izy, ka mba ahafahany miatrika izany zavatsarotra lehibe izany, dia tsy maintsy manana fiombonana amina ray. Amin'ny fihetsika nataon Jesosy amin'ny andininy voalohany dia manambara fa mihaona amin'Andriamanitra ray ny Jesosy. Ary izy nanandratra ny masony ho any an-danitra ka nanao hoe ray o, ray o. Manambara fihaonany amina ray zany, eo ampiatrehana ny asa izay tsy maintsy irosoany. Fihaonany amina ray zany amin'ny zavatra ataony rehetra, amin'ny fiainany rehetra. Satria izy raha teo dia Andriamanitra tokoa. Andriamanitra tokoa, izay tonga olona tokoa teto amin'izao tontolo izao izy. Moa vamba mahatsapa isika fa tena tafahaona amin'Andriamanitra ray, tafahaona amin'i Jesosy amin'ny vavaka izay ataontsika. Eo ampiatrehana ny olana sy ny ady, ny aretina, eo ampiatrehana ny asa sarotra naranantsika. Tena mahatsapa ve ianao fa tafahaona amin'Andriamanitra amin'ny vavaka ataonao, sady hoe mivavaka fahoany atao ihany ny vavaka. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray tenenan'i Jesosy rehefa hanao asa ny mpiandry. Izao no tenin'i Jesosy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Misy ireo mpiandry ireo izay nantsoko ireo, tsy mbola niaona tamiko akory ro Jesosy, mbola tsy nangataka ny hery, tsy mbola niantso ny anarako, tsy nangataka tamiko, nefa dia avy hatrany dia manatanteraka ny asa. Hitan'i Jesosy izany. Hitan'i Jesosy fa mandeha amin'ny herin'ny tena.
mandeha amin'ny fahaizana amin'ny maha-olombelona ihany raha hanao ny asa. Mila mihaona amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Faharoa, ny antony ho fanehoany fa ny asa izay ataony ho tanterahiny amin'izao tontolo izao dia tsy hafa fa asan'ny ray. Ny ho famonjena izao tontolo izao afaka amin'ny fahotana dia asan'Andriamanitra rainy, asan'i Jesosy sy ny ray, iombonany amin'ny ray izany. Tsy izy rery aman'Andriamanitra azy. Ka dia asehony amin'izany ny fiombonany amin'ny ray amin'ny fanatanterahana ny asa. Mazava ho azy ny teny Jesosy amin'ny Jaona 5:15. Tsy maefa na inona na inona isika hoy Jesosy raha misaraka aminy. Tsy maintsy miombona amin'ny ray, tsy maintsy manana firaisana aminy isika vao misy ny fahombiazana amin'ny zavatra izay atao. Fahatelo ny antony dia izao: ho fanomezany voninahitra n'Andriamanitra ray. Fanomezany voninahitra n'Andriamanitra ray. Asehony izany amin'ny vavaka izay ataony teo anatrihan'ny mpianatra. Ty vavaka ty dia nataony teo anatrihan'ny mpianatra. Mba ho tahafin'ny mpianatra izay hanao ny asa irahany hitory ny filazantsara ny famonjena eto amin'izao tontolo izao koa izany. Ambaran'i Jesosy eto ny maha iray azy sy ny ray. Ambaran'i Jesosy amin'ity vavaka ataony ho an'ny tenany ity fa efa nankalaza ny rainy izy teo amin'ny fahavitany ny asa izay nataony. Hoy Jesosy, vitako ny asa izay nomenao ahy atao. Inaro ny antony nahatonga azy ho ankalazaina, hangataka ho ankalazaina. Tsy ho an'ny tenany izany. Amin'ny maha-Andriamanitra azy lazainy eto fa ity voninahitra ity izay adika amin'ny teny fototra hoe doxazo, izay midika koa hoe manome voninahitra, manandratra, manao izay hampalaza. Raha nangataka an'izany Jesosy dia izao: ny anomezany voninahitra an'Andriamanitra eo amin'izay ataony rehetra. Ny voninahitra lazainy Jesosy eto angatany dia izao ilay voninahitra niarahany nanana tamin'ny ray fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Amin'Andriamanitra azy dia ao aminy izany. Saingy to mitarika ny mpianatra sy manomana ny mpianatra koa izy mba ahaizan'ny mpianatra manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fiainany rehetra, satria asan'Andriamanitra no ataon'ny mpianatra sy izay anirahana azy. Io raha teo moa ry havana ny teny fanevantsika. Mandidy antsika ny teny faneva mba ho tia an Jehovah Andriamanitra ka hitandrina ny zavatra rehetra izay asainy ataontsika. Ho fanehoan'i Jesosy koa ny fitiavany ny ray ka ankatoavany ny asa izay anirahana azy amin'izao tontolo izao no hitantsika ao anatin'ny vavaka nataon'i Jesosy. Nekeny ny hiroso amin'ny planina izay efa voasorotra Andriamanitra, tsy maintsy arahana sy izorana eto amin'izao fiainana izao. No tandreman'i Jesosy ny asa izay nampanaoviny ny ray azy. Faharoa, vavaka nataony ho an'ny mpianatra. Inona no antony? Inona no antony nanaovan'i Jesosy vavaka ho an'ny mpianatra? Rehefa vitan'i Jesosy ny vavaka ho an'ny tenany amin'ny tapany voalohany dia notohizany tamin'ny vavaka ho an'ny mpianatra izany. Ao anatin'izao vavaka izao no anehoan'i Jesosy ny mahampianatra ny mpianatra. Ny mahampianatra ny mpianatra. Voalohany amin'izany, ny mahampianatra ny mpianatra ao amin'ity vavaka nataon'i Jesosy ity dia ny fiombonany amin'ny ray sy ny fankatoavan'ireo mpianatra ireo
an Jesosy, fiombonana amiray sy ny fankatoavana izay tao amin'ny mpianatra. Zany no mampianatra voalohany zany. Faharoa, amin'ny andiny fahaenina zay, faharoa ny mampianatra ny mpianatra dia zao: ny fahalalany marina ny momba ny ray sy Jesosy Kristy. Fahalalany marina momba ny ray sy Jesosy Kristy, izay lazainy Jesosy hoe izany no fiainana mandrakizay. Ny asa zay nataony Jesosy ka nanomezany ray azy fahefana lazainy eto dia ny hanome fiainana mandrakizay ho an'izao tontolo zao. Zay rehetra tao amin'ny fahafatesana dia tonga izy tondra fiainana ho an'izay tao anatin'ny fahafatesana. Izy tao amin'ny fahafatesany Jesosy teo ambonin'ny hazofijaliana no loharan'ny poirany zany fiainana mandrakizay zany ho an'izay rehetra manana fahalalana marina ny ray sy Jesosy Kristy tompo zany. Io moa no tena fototry ny asan'i Jesosy ry havana. Fahatelo, ny mampianatra ny mpianatra dia ny asa zay anirahana azy, ny asa zay anirahana azy amin'izao tontolo zao, sy ny fahaizan'ny mpianatra manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Hitantsika amin'ny andiny fahafolo koa izany. Zany no ilazana fa mpianatra marina izy. Raha jerena ny toe-javatra misy ankehitriny ry havana, dia hita fa tena mbola ilain'ny fiangonana, ilain'ny fifoazana mandraka ankehitriny izao vavaka nataony Jesosy izao amin'ny mahampisorona be azy. Mbola manan-kery ary fototra iankinantsika amin'ny asantsika fifoazana, amin'ny fitorintsika ny filazantsara, amin'ny mbola anambarantsika ny asa-pamonjena vitan Jesosy ho an'izao tontolo zao. Mbola fototra iorenantsika fiangonana mandraka ankehitriny. Izay tena nangatahan Jesosy ho an'ny mpianatra eto dia izao: ny fiarovana, ny firaisan'ny mpianatra amin'Andriamanitra, ny firaisan'ny mpianatra amin' Jesosy mba ho arovana, tsy ho simba, tsy ho rava, tsy ho tapaka zany. Fa raha sanatria tapaka sy rava ny fifandraisan'ny mpianatra sy Jesosy, dia tsy misy raharavanina, tsy misy asa vita. Na inona tao. Ry havana malalo amin'ny tompo, inona ary ny afatra ho antsika amin'izao fa 20 taona ny tombo lehibe ny karaha-malazo zao ho amin'ny 20 taona manaraka? Omeo voninahitra Andriamanitra eo amin'izay rehetra ataontsika. Aoka ho fankalazana an'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Aoka iseho tsy hamirapiratra eo amin'ny fiainantsika mandrakariva ny voninahitra Andriamanitra. Misy ihany ry havana mazoto amin'ny asan'Andriamanitra tokoa, ary misy mahafoy eo amin'ny asan'Andriamanitra. Nisy zavatra tahaka an'izao niseho tamin'ny fiangonana izay nentiny teny efa ela zay. Nisy mpanompon'Andriamanitra nanolotra ho amin'ny asan'Andriamanitra, nahafoy vola ho amin'ny asan'Andriamanitra. Efa ela moa zay. Dia izao no lazainy hoe ampanetretena no anolorana ny fanomezana mba ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Aoka mba tsy ho lazana ny anarana fa alao an'Andriamanitra ny voninahitra. Eny ary misaotra indrindra tompoko, dia Andriamanitra ny ampitombo ny harena, fanambinana ihany eo aminao ihany. Zava-dehibe zany. Kanjo hadino ny laza teo amin'ny fiangonana ny
fanomezana, tsy hoe hitony anarana fa fanao moa ndraindray mba milaza ihany hoe nisy nanome ohatr'izao sy ohatr'izao ho amin'ny asan'Andriamanitra adino io, indray na be raharaha adino io. Inona no zavatra nisanga? Nalahelo izy. Teny izy, nahoana ny tsy nilazana? Nahoana ny tsy nilazana? Ay moa ny ao ambadika, ay misy fanandratantena ihany. Misy fanandratantena ihany. Aoka tena Andriamanitra no omentsika voninahitra amin'izay rehetra ataontsika, na dia ao anatin'ny ady sarotra sy zava-manahirana azy, na dia ao anatin'ny olana tsy maintsy sedraina hampanatanterana ny asan'Andriamanitra azy. Efa nampiraisin'Andriamanitra ao amin'ny tenany isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, efa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Aoka izy no iseho, aoka ny hatsarany no hita eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Zany ny antopisiantsika ry havana. Ambaran'i Petera 1:2-7 zany. Ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba haninona ho izy? Mba hilaza ny hatsaran'Andriamanitra, hialan'ny olona ao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Omeo voninahitra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Izay ataontsika rehetra zany, amin'izay ataontsika rehetra zany. Faharoa, aoka tsy ho tapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ny firaisantsika aminy eo am-panatanterahana ny asa, nanomana antsika hiatrika zavatsarotra Jesosy amin'izao vavaka izao. Fanta Jesosy tsara eo fa hisy ady, hisy olana, hisy zavatra nahirana atrian'ny mpianatra eo am-panatanterahana ny asany. Jesosy moa dia nilaza halan'izao tontolo izao, ianareo no ny amiko. Eto amin'izao tontolo izao no isy anareo, no anatanteranareo ny asa fitoriana ny filazantsara, handeha ianareo vavolombeloko, hisy olana, hisy fankahalana, hisy fanenjehana, nanomana antsika hiatrika an'izany. Jesosy, inona ny nahafahan'i Jesosy niatrika ny zavatsara? Fiombonany sy ny firaisany tamin'ny ray. Takizany koa isika. Ny fiombonantsika, ny fananantsika firaisana amin'ny Jesosy no ahafahantsika hiatrika ny zavatsarotra, izay tsy maintsy hatriantsika. Raha mbola haritra ny andron'ny tany, raha mbola eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo isika, tsy maintsy miasa, tsy maintsy mandeha mitory ny filazantsara, tsy azontsika ataony ny mipetra fotsiny, ka mivavaka ho antsika Jesosy. Mba ho voaharo zany firaisantsika amin'Andriamanitra izany. Hoy Jesosy, tehirizo ireo amin'ny anaranao, tehirizo ireo zay efa nomenao ahy, ireo zay efa nankatoa ahy, hoy Jesosy, ireo zay efa nitandrina ny teniko, ireo zay nomenao ahy, mba harovy hanana firaisana amin'Andriamanitra ray. Fa izany no fototry ny fahombiazantsika amin'izay rehetra ataontsika. Aza matoky tena ry havana. Aza miankina amin'ny zavatra hafa amin'izao fiainana izao izay mandalo sy miserana ihany. Fa lay maharitra mandrakizay izay azo antoka dia Jesosy Kristy sy ny teniny ihany no fototra iankinantsika amin'ny zavatra ataontsika rehetra. Mahereza ry havako, mivavaka ho anao, ary mbola mivavaka ho antsika. Jesosy eo kavanana ray, mifona ho antsika, amin'ny mampisorona be azy. Ny vokatra zany, ny mampaharitra ny asan'Andriamanitra, no mbola mampizoro ny fiangonana, no mbola mampizoro ny fifoazana. Ary antenaina fa izany vavaka nataon'i Jesosy, izany no mbola ahafahantsika mandeha sy mijoro vavolombelo eto anivon'izao tontolo izao. Manana an Jesosy isika, ny antso sy ny fidy antsika, aoka hitoetra ho mahatoky amin'izay ny antsoanantsika ary isika ry havana. Aoka hangataka ny fanahy masina mandrakarivantsika mba hitoetra ao anatintsika
izay rehetra efa natolotra antsika dia ny tenin'Andriamanitra. Ary aoka mba hananantsika ireo toetra mahampianatra ny mpianatra ambaran'i Jesosy eto amin'izao vavaka izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay fa azy hatramin'ny talo indrindra mbola ho azy teo mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahira. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Saya sainyu tajemana. Saya sainyu tajemana. Katanjemu majakariba. Saya sainyu tajemana. Tsika tsisy fetra nentiny Jesosy ny eloka rehetra miantso atsika bebaka ny tompo iza aza manamafy atoka iana ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu majakariba. Saya sainyu tajemana. Katanjemu majakariba. Saya sainyu tajemana. Azuanto katuku ni fanekeni Fauvelu zay mankatony teny mandeana mataora ny tompo ny fanahy mitarika ny mpanompo ary tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu majakariba saya sainyu tajemana Katanjemu majakariba saya sainyu tajemana ari tiavany Jehova Andriamanitra tiavany Jehova Andriamanitra Katanjemu majakariba saya sainyu tajemana